manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny miatotetry ny alina antsika aloha amin'izao farantaona izao dia saika mivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana iny ny oram-baratra. Mety hisy fitarany aty amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany any moa izay indrindra ny alina izany hoe ny ilany andrefana Analamanga, Itasy, Vakinakaratra ary Amoromania. Misy manantena izay fa tsy anankorontana zavatra be izay efa nomaninareo izany fa mandalo fotsiny ihany raha toa ka misy azy. Raha ho an'ny rapitsy kosa indray dia saika anao be fiavy hatrany ny orana any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana iny hitatra miandalana ho amin'ny afovoantany izay rotsakorana izay. Motsiraka Atsinanana sy ny faritra atsimo kosa dia ho maina hatrany ny andro amin'ny ankapobeny. Andao jerena amin'ny antsepriany ary ny vilan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Andrahoana vao maraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro ho an'ny afovoantany sy ny faritra avaratra andrefana. Mety arahana sisan'orana tandrifindraona azy amin'ny vao maraina be ny morotsiraka ny faritra Sofia sy Iboeny. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ibahan'ny toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia ho toetrany aloha ny orana aty amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefana nosy hitatra tsikelikely ho an'ny afovoantany izay. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko indrindra fa efa rahan-tolakandro na ny alina ny any amin'ny manodidina faritra loatra mangoro. Morotsiraka Atsinanana sy ny tapany atsimo dia tombanana ho maina hatrany ny andro. Raha mivinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina amin'ny 5 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia sy Betsiboka. Tafakatra hatramin'ny 20 degré kosa ho amin'ny faritra anaty Morotsiraka Atsinanana mety hananika hatramin'ny 12 degré izay maripana ambony indrindra izay. Raha mivinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray ary dia saika hiverina aloha ny oram-pahavaratra manerana ny faritra maro eto Madagasikara ny amin'ny Morotsiraka Atsinanana nosy iny ihany no andrahoana na andrahoana mitsitokotoko fa mety hisy erdika hisy orana tandrifindraona aza indrindra ny alina. Raha mivinan'ny maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana firy amin'ny ankapobeny fa eo amin'ny 5 degré foana izao maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia. Eo amin'ny 17 degré kosa ho an'ny faritra anatiny Morotsiraka Atsinanana mety hananika hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Mivinan'ny toetry ny andro ny talata ary no amaranantsika azy dia saika hivangony kokoa eto amin'ny afovoantany sy ny faritra avaratra nosy ny oram-baratra Morotsiraka Atsinanana sy ny tapany atsimo ary Morotsiraka andrefana dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny maripana mifanaraka amin'izay eo amin'ny 13 degré eo foana maripana ambony indrindra any amin'ny Mahevatanana sy Antsohita. Eo amin'ny 17 degré ihany koa ho an'ny faritra anatiny Morotsiraka Atsinanana eo anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy etỳ eto Madagasikara dia mirary fety finaritra ho anao. Veloma tompoko.